fa makasika indrindra izay mbola bariany Madagasikara izay ihany dia amiteraka resabe ankehitriny any amin'ny tambajotra serasera Facebook ihany ny mahakasika ireto mpilalao-ny Madagasikara bariany Madagasikara reto mahakasika ny zava-misy ankehitriny. Zavatra roa no tena misongadina, ny hita moa zany dia i Voavy Paulin sy Babasy aloha zany nefa tena naneo hevitra mivantana ho an'ny petit baolina kitra malagasy. Raha fitinina ny zavatra ambaran'izy ireo atsika ampijery dia ambaran'izy ireo ary fa dia ny fanapahan-kevitra rehetra izay niarahan'ny mpilalao-ny bariany Madagasikara dia izy mpilalao rehetra niarana napaka izany fa mpitondra teny fotsiny i Efaneva Ima. Zay zany mahakasika an'izy satria na teo amin'ny resaka prime izay ny voalaza moa fa hoe ambaran'ny Paulin sy Babasy moa fa ny hoe Belo manao teny tsy voahevitra mahery fihetsika Imasy bolida zay zany moa zany ny fanazavan'ny Paulin sy Babasy kanefa nitondra fanazavana izy mirahalahy reto fa zoan'izy mpilalao tanteraka ny mangataka zay zavatra tokony ilain'izy ireo amin'ny fédération sy amin'ny fitondram-panjakana ary raha ny fizarana ny prime dia anambarany ihany koa fa izy mpilalao rehetra no nanapaka zay tokony izarana azy. Zay zany ny hevitra ray lehibe voalohany ao anatin'ny fanambaran'izy mirahalahy reto. Ny faharoa dia ny hoe fanakisana ny Ima sy Bolida ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy nanambara mazava ihany koa reto mpilalao ny bariany Madagasikara ireto fa dia raha toa ka tonga amin'izany ny fédération malagasy nitaranja baolina kitra dia anaradia azy mirahalahy reto hiala ao anatin'ny ekipa pirenena ihany koa i Voavy Paulin sy Babasy ary mbola tsy fantatra ihany koa ny toyany ho an'ireo mpilalao sasany. Izay zany raha fitinina ny zavatra tena goavana ambarany izy mirahalahy ireto. Ankehitriny nefa dia mbola tsy nahazona fanazavana aloha zareo eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra na dia niezaka tady izany ary zahay teto amin'ny fandarana mahery dia mbola tsy nahazahoana fanazavana avy amin'izy ireo ny mahakasika ity raha ity fa ny anifehany zany dia tsy tokony ho tonga amin'izao zavatra izao sika malagasy satria dia tsy tokony ho any amin'ny fikorotanana izao fa tokony ho any amin'ny filaminana sy any amin'ny fitatiavana ny fanampiana ny mpilalao ny barea Madagasikara satria dia tsy vita mora ary tsy moramora ihany koa izany andehany amin'ny kanina 7-24 izany. Tokony andray saminy andraikitra tandrify azy ny rehetra mahakasika ity bareany Madagasikara ity. Somary iverenako kely le izy fa raha ny fanazavana izy mirahalahy moa tao anatin'izay hoe publication nataon'izay dia ny hoe mbola tsy ny fédération no teny mivantana tamin'izy ireo fa hitan'izy ireo amin'ny gazety amin'ny alalan'ny gazety moa zany zay no nahatonga azy ireo nanao izay fanazavana izay. Ny zavatra hita dia ohatrany somary lesoka aloha eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra tsy mahamenatra milaza an'izany eo amin'ny lafin'ny serasera fifandraisana fampitam-baovao eo anivon'ny mpilalao sy eo anivon'ny zareo fédération izany somary marisarisa ihany zay resaka fampitam-baovao zay na tian'ny mpanao gazety ihany koa raha somary tsy dia azahoana vaovao firy loatra ka lasa miteraka zavatra hafa izany fa ny antenaina dia samy lamina isika ary samy hiaraka anoana, samy hiaraka hitady vahaolana ny ampahombo ny bareany Madagasikara any amin'ny kanina 7-24 satria tantara goavana eto anatin'ny tontolon'ny baolina kitra ho an'ny Madagasikara ity fandehanantsika any amin'ny kanina 7-24 ity. Izay aloha zany ny zava-misy fa dia ho arahantsika eo ihany ny toyan'ny tantara satria na i Bolida moa zany dia mbola nanambara ihany koa fa raha toa ka tsy voantso ao anatin'ny ekipa pirenena izy amin'ny fihaonana amin'ny Soudan dia misy ny zavatra tsy maintsy ho ambarany ho an'ny mpakafy baolina kitra dia ho hitantsika eo zany ny toyany aloha ny amin'ity resaka bareany Madagasikara ity. Izay ny amin'iny fa eto miverina eto Madagasikara isika resaka ny fifidianana amin'ireo ligy paritra telo izay mbola tsy vita totosa ny zomasy asabotsy teo ny fifidianana fametrahana ny ligy ny vatovavy fitovinany sy ny matsiaritra ambony eo amin'izay baolina kitra izay ndeha rahantsika izay miaraka amin'ny namana Jacquinora Kotomanana. Vita ihany ny fifidianana ligy paritra taranjabolina kitra tany vatovavy fitovinany sy matsiaritra ambony rehefa nahembotra sy nahitana olana trano nandritra amin'ny volana maromaro.
Tany avatovavy fitovinany aloha dia any Zoma teo no nanatanterahana ny fifidianana. Tamin'izany no nahalany any Giscard Adriano izay sady be ny tanàna amin'ny Manakara ho filoha vaovao ny ligin'ny HVCTV. Seksiona 4 tamin'ireo 4 mpifidy moa no nandany azy. Nanarak'izay dia alany ho filoha vaovao ny ligin'ny Matsatra ambony ihany koa ramatoa Raby Miriam Razafinambinina na Imamangan. Tahaka ny tany avatovavy fitovinany dia 100 ny fandresena azon'ity filoha vehivavy vaovao ity. Seksiona 5 tamin'ireo 5 tonga ny fidy no nandatsabato azy. Mariana fa ireo mpitatana ligy vaovao voalany ireto dia isan'ireo tsy afaka nilatsaka teo aloha ka nahatonga hatrany ny fanemorana. Itorapitso any amin'ny seksiona Bonglava moa izany fifidianana mpitatana baolina kitra izany. Aorin'izay dia ny talata no anatanterahana ny famerenana ny fifidianana ho an'ny ligin'ny Bonglava. Tsaivina fa nametraka ny CAF sy ny FIFA fa tsy maintsy totosaina sy averina ny fifidianana ho an'ireto ligy paritra 3 reto ny alohan'ny anaovana ny fifidianana mpitatana ny federation. Atreto aloha dia mbola tsy namoaka daty ny anaovana izany fifidianana izany ny vomier ramsahana ny fifidianana eo anivon'ny federation. Taorin'ny fanemorana natao. Mariana fa tokony ny 17 oktobra ho avy zao no nanaovana izany fifidianana mpitatana ny FMF izany.